Ivavaky sika tompoko. Midera sy mankalaza ny anaranao tokoa zahay Andriamanitra ray be fahasoavanao. Zava mahagaga loatra raha ilay sy manam-petra nisy hatrizay mandrakizay no nateraka nanana andro nahaterahana tahaka anay sy raray aby zao. Ny antony dia satria nampidininao izy, nampidina azy ianao mba hamonjy anay, mba hanafaky anay tokoa. Fa raha sy nidina izy dia inona moa no azonay antenaina? Raha sy nidina izy dia inona moa no azonay faharana? Koa indreto zahay tafangona eto dia misaotra anao zahay tompo. Mideranao zahay noho ny amy Jesosy zanakao zay fa nampidininao tokoa ho mpamonjy sy mpanavitra anay. Indreto zahay no tarihinao tamin'ny fanahinao masina mpanazava mba ho tafangona eto zahay satria manakambara aminay ianao, satria manakatolotra anay ianao, manana zavatra ho zaraina aminay ianao, hanafaka anay, zay ny antony. Hitondra fiadanana ho anay, zay ny antony. Koa de taio ny sirairay zay tonga eto, na ny kely zany, na ny tanora zany, na zay atao hoe lehibe koa, dia ampimizara ny fahasoavanao ho azy rehetra. Miteny am'ireo sirairay ianao tompo. Ankehitriny dia efa norenesina tamin'ny alalan'ny vakiteny masina, na ny filazantsara mahavelona, na ny teny soa zay nambara manome toky anay. Ankehitriny zao dia mbola hore koa zany. Dia mangataka anao zahay tompo mba horeny teny soa mahafaly, horeny filazantsara zay tena mahavelona tokoa. Taio zahay sirairay avy eto. Sy ary mitovy zahay, sy ary mitovy ny fitepony fonay, sy ary mitovy ny fanirianay na ara-tena na ara-panay. Kanefa tokana no tena manome ny zavatra irinay rehetra dia ny zanakao Jesosy Kristy. Taio ty fotoana ty zay anangonanao anay eto mba handraisanay ny teny soa, mba horenay zany mba sy alamaina zahay tompo. Zava-doza raha mialamaina teto zahay. Dia mangataka anao koa zahay raha handray ny sakramentanao, hanatona ny latabatrao koa. Dia taio zany mba handraisanay famolankely koa, handraisanay fahasoavana, hanampy fahasoavana. Sarovy amin'ny famindramponao ny sirairay zay sy mba afaketo androany. Dia manam-piazo ianao, mamangia ny sirairay ianao tompo, mba sy ho diso anjara, mba sy ho diso anjara fahasoavana avy aminao izy rehetra. Fa anao tompo tiany olona rehetra ho vonjena mba ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Koa mitenena ary ianao tompo fa mihay ny zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androany no alahady zay atao hoe alahady ny Epifania. Kanefa ity andro ity no alahady voalohany amin'ny taona zay ifakahitasika koa. Maro amitsika no efa nifakahita tamin'ny taona vaovao. Kanefa dia sy manasatra ny mamerina arahabatra hatry ny taona toko. Miarahaba sika sirairay nahatratra nyty taona vaovao ty, nahatratra nyty tao-pahasoavana ty, ty tao-pahasoavana 520 sy 2000 ty. Mbola sahisahirana no manonona azy, inona marina moa le izy, ka dia 520 sy 2000. Saika ny talohany no mbola nitononoko, kanefa efa vaovao zao. Dia miarahaba sika rehetra tompoko, miarahaba ny ray aman-dreny, miarahaba ny isa-nakohonana, miarahaba ny isa-pianakaviana, miarahaba ny sampana sirairay, sy adino ny sekoly alahady, sy adino ny zay tao hoe tanora, sy adino ny lehibe tokoa, na ny fikambanam-behivavy zany, na ny sampana fifoazana, sy misy adino
raha mba atao hoe mba mety hadinon'olona de tsy mba hadino Jesosy ihany toko tsy manadino asika Jesosy ka dia Jesosy izy nitokisika izy nifaharasika izy ty dia lalana vaovao atrany atrany na dia nisan'andro azy tsy fantasasika zany hoe lalana manahoana moa zany lalana miolakolaka ve sa lalana miakamidina ve sa lalana mahisy ve izany mahafantatra an'izany tombatombana angamba mety azo atao to sy de mba azo anaovana tombatombana tahaka ny mety eo izy ty fa ny zava-dehibe de aleo mifahatra amin'izy tompo aleo mifahatra amin'Andriamanitra ka dia teny anankiray zay atolotra sika fiangonana eto Orléans noho izao taona vaovao zao de ny hoe arahaba ary laino asoavina ny tompo momba anao momba sika ny tompo momba sika Jesosy tsy de hoe sika ny hoe manahoana ao anatin'izany fa dia izy ny tena manao engagement lehibe izy ny miditra ny sehatra ka nahatonga sika mbola tratrin'izao andro anio zao sy fahasarana ananasika akory zany sy fahamendrehana mety ananasika zany de manontany sika hoe fa nahoana no mbola mba tafazanona ny tenako kanefa misy ihany koa ny maro zay naniry ho tratra ny ty andro ity mahagaga zany ny valiny de zao fahasoavan'Andriamanitra famindrampon'Andriamanitra zay ny mbola mahatafazanona inona moa ny azo anazavana an'izany manana fanazavana hafa ve isika tsy misy azo anazavana an'izany de zany fahasoavan'i Jesosy zany zany famindrampon'Andriamanitra zany mangatasika mandavataona andro amanalina amty taona vao manomboka ity koa ny teny zay anjarasika amizao ary amizao alahady ny epifania zao dia raha sika mahita zany ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Matio toko 2:12 andininy 5:12 ka hatramin'ny 1:20 Matio toko 2:12 vakina manomboka amin'ny 1:5 ka hatramin'ny 1:20 rehefa iaraha mahita dia mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy fa Jesosy nahalala izany ka dia niala teo ary nisy olona besaka nanaraka azy ka dia nisotrany avokoa izy rehetra ary nandrara azy izy sy hanao zay ahafantarana azy mba hahatanteraka zay nampilazaina ny Isaiapa aminany hoe indro ny mpanompoko zay ny fidiko ny malalako zay sitraky ny foko indrindra apetraka ao aminy fanahiko ary itory ny rariny amy zentilisa izy sy fanditra ny ansomafy izy ary sy isy handreny feony eny andalana sy ho tapahany ny vorotara torotoro ary sy ho vonoiny lahy ny ziro manetona ambara-panomoaka ny rariny ho mpandresy ary ny anarany ho itokiany zentilisa ry ray masinao mana masinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana amen androany araka nefa voalaza teo no fetiny epifania zay mamarana ny antokony Noely na Krismasy isa-taona zany dia rehefa jerena araka ny taona ara-piangonana na ny taona ara-liturgia ny fetiny epifania dia no raisitsika fiangonana tandrefana avy amin'ny fiangonana tasinanana ka ny dikany dia fisehoan'Andriamanitra fa ny filazantsarany Jesosy Kristy araka ny zaona dia manao hoe fa sy nisy nahita an'Andriamanitra naoviana fa ny zanakalahy tokana zay teo atratrany ray izy no nanambara azy
ho araky zany ary ny epifania izay fisehoan'Andriamanitra dia asan'Andriamanitra tenany zany. Ao amy zanany dia Jesosy Kristy tomposika. Fa ny perikopa laharana voalohany, fa laharana fahatelo no anjarasika amizao. Fa ny laharana voalohany no ho anjarasika amin'ny taom-piangonana ho avy. Ny perikopa laharana voalohany, ny filazansaran Jesosy Kristy araka ny Matio 2:2, zay fa nivakina tamitsika teo, dia andrenesatsika ny tantaran'ireo magy avy tany Asinana. Tonga tao Betlehema ka namangy an Jesosy zaza izy nefa mpanjaka. Ka izany nahatonga an'ireo magy inona fa novanginy fanahy masiny izy ireo ka niteny hoe aiza ilay teraka ho mpanjaka an Jiosy, fa nahita ny kita ny teny Asinanana izahay ka tonga mba hiakohoka eo anatrehany. Notarihiny kitana ray tena mazava, tena miavaka amin'ny fahazavany ireto olokely reto, sahabo ho 2 taona taoriana ny namangeny mpiandry ondry an Jesosy zaza tao an-tranomby tao Betlehema. Ambara moa nefa ary inona fa izay tena nitarika an'ireo magy reo, na de teo aza ilay kitana hafa kely voalaza, dia ny fanahin Jesosy. Io ro tena nitarika azy. Ny fanahin Jesosy na ny fanahy masina, mpanazava, mpitari-dalana olona ho am Jesosy, zay ro tena nitarika azy. Sy mba misy afaka mitarika olona ho am Jesosy na iray aza, na inona afa-sy ny fanahin'Andriamanitra. Dia ny fanahin'i Kristy, na ny fanahin'i Jesosy, na ny fanahy masina. Noho izany, ny epifania dia atao hoe fety ny fahazavana. Fa izany maha fety ny fahazavana, ny epifania zany dia re koa eto amin'ity teny zay anjarasika androany ity. Ko araka zany dia ho resika manaraka eto moa fa androany amin'ny alalan'ity teny zay zaraina amitsika ty dia fety ny fahazavana. Mialoha kely n'izao teny vaovinaky tamitsika teo zao dia re fa Jesosy manasitrana lehilahy anankiray maty tanana, ka sy azo noesehina akory ny tanany ilany tam'izany fotoana zany. Aizy pito zany to. Ny aretina tahaka an'izany dia mety mampitanondroka ihany. Kanefa azo resahana ihany koa hoe angamba efa zatra ity olona ty ka sy maninona azy loatra zany. Fa Jesosy ny teny taminy nanao hoe ahinjiro ny tananao. Nanao izy, nanaiky zay nasainy Jesosy hatao izy, ka sitrana ilay tanana zay nalemy teo. Rehefa nahita izany ny fariseo maro zay teo dia nivory tanitady zay hamonoana an Jesosy izy reo. Resahady eto ary zany ny filazansarany pasiona, na zay ataosika hoe carême, zay filazansarany fijalian Jesosy ho fanavotanansika. Efa resahady zany. Koa de reheto amity teny zay anjarasika ity fa Jesosy nahalala izany hevidrasy ny fariseo zay tafangana teo zany, ka dia niala teo Jesosy. Rehefa niala teo Jesosy dia nisy olona maro nanaraka azy. Ireto olona maro nanaraka azy reto dia ambara fa nositrany Jesosy avokoa. Midika zany tompoko na de sy voalaza mivantambantana aza, fa narary izy reo. Ny sasany masangana, ny sasany afaka manao raharaha, ny sasany de zara fa misangana, ny sasany manana fanaitaina na sy azo tononona,
samby marary izy rehetra. Ny maro amin'izy reo ngamba tolo salama ihany. Kanefa dia ambara eto fa Jesosy nanasitrana azy rehetra. Marary izy rehetra. Saiky marary izy rehetra. Re zany aretina mahazo ny maro zany. Ao amin'ny Isaia toko voalohany ao. Amin'ny ilazana ny aretina zay aretin'ny fiarahamonina Israely tamin'izany fotoana zany. Ambara moa nefa tompoko fa sy ny sosialy ihany no manana aretina. Sy ny fiarahamonina ihany no manana aretina. Sy ny firenena ihany no manana aretina. Fa ny tsirairay koa ny sambatan'olona dia mety manana aretina sady manana aretina raha teo moa. Koa dia rehefa Jesosy nanasitrana azy rehetra. Koa dia sy mba misy eto amin'ity teny ity anjara toerana ho an'izay manao izy zao dia sy mba marary. Samby marary aby. Mety misy ny hoe tsy fahafantarana ny tena aretiny tena. Kanefa natoinina dia zao. Raha miaiky ny fahotansika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra. Zay manota dia ao raha teo ny vokatry zany ota zany. Ka izy amitsika moa sy mba mpanota. Araka ny voalaza ao amin'ny Salamo 4:10 zay azonao vakiana tsara to. Rehefa nanaraka an' Jesosy izy reo dia mahagaga fa sitrana avokoa izy reo. Ny fanarahana an' Jesosy zany no nahasitrana azy rehetra. Ny fihenoana an' Jesosy zany no nahasitrana azy rehetra. Ny fihenoana ny tenin'Andriamanitra zany no nahasitrana azy rehetra. Manasitrana Jesosy. Manafaka Jesosy. Manasitrana ny teniny. Manafaka amin'ny aretina ny tenin' Jesosy. Eo anatrehan'izany anefa dia mametra-panontaniana ihany isika hoe nanahoana kay nanasitranany azy. Resika teto am-piandohana fa nanasitrana olona anankiray zay maty tanany ila Jesosy. No teneniny ilay marary hoe ahinjiro ny tananao. Ka rehefa nanaiky an'izany teny zany ilay marary dia sitrana miaraka tamin'izay izy. Ao amin'ny teny Jesosy zany. Zay teny mahery, teny manan-kery, teny misy fahefana no andraisatsika ny zavatra rehetra. Ao no andraisatsika ny fivelomana, ao no andraisatsika ny famonjena, ao no andraisatsika ny fanavotana, ao koa no andraisatsika ny fanasitranana. Ka dia ambara eto koa ary zao tompoko. Fa ny antony mahatonga an'izao fanasitranana zao dia tsy hoe niraisina tsirairay akory izy reo. Avianao, raha izany dia raha misy olona nanarivony dia amin'ny firy vao vita ny fanasitranana. Fa teo noho teo dia sitrana izy rehetra. Rehefa nanaraka an' Jesosy zany izy reo, rehefa nihaino ny teny Jesosy izy reo dia zay indrindra no fanalahidy nitondra sy nanokatra ny fahasitranana izy rehetra. Koa ny fahasitranana zay azo eto dia misy antony zany. Ny antony dia satria misy anankiray. Misy anankiray zay mitondra ny aretina. Izany anankiray zany dia ambara ao amin'ny mpaminany, dia ny boky Isaia mpaminany zany. Misy azy ihany koa azonao jerena ao amin'ny Isaia 7:15. Ity anankiray ity dia antsoina hoe mpanompon'ny tompo na mpanompon'Andriamanitra. Ity mpanompon'ny ity dia mivesatra fahoriana, nokapohina, nampizaliana, nampahoriana izy. Nambara nefa fa nitondra ny aretitsika izy, nivesatra ny fahoriatsika izy. Izany no antony fahasitranana rehetra, na fahasitranana eo amin'ny fiangonana, na fahasitranana amin'ny fiarahamonina, na fahasitranana tsirairay, na eny amin'ny toeram-pisaboana koa. Ny antony dia zao misy anankiray tompo. Le anankiray dia ilay mpanompon'Andriamanitra. Ny mpanompon'ny tompo zay mitondra ny aretitsika izy, mivesatra ny fahoriatsika izy. Ny mpaminany dia nahita an'izany. Ny mpaminany dia nanondro azy. Sy iza nefa zany. Sy firy zany. Jesosy zany tompo. Jesosy io no ilay mpanompon'Andriamanitra.
io no ilay mpanompon'ny tompo, izy nitondra ny eretisika, izy nivesatra ny rofosika, zay ny antony fahasitranana. Eo tokoa ny fisabona samihafa zay ataon'izay misabo, satria Andriamanitra koa mampanompo olona, mampikarakara olona, maneraka olona ifanasoa Andriamanitra. Anisan'izany ny mpisabo zay fantasika andavanandro. Ny mpisabo dia misabo, fa tokana ny manam-pahefana hanasitrana dia Jesosy zany, ilay mpanompon'ny tompo, ilay mpanompon'Andriamanitra, ilay mpanompon'ny ave, zay koa no anarana zay azo hiasoana azy. Eto amin'ity teny ity ary dia ambara fa Jesosy zany no ilay mpanompon'ny tompo. Izy no mivesatra ny otasika, izy no vesatra ny klemasika, izy no vesatra ny aretisika, izy no vesatra ny mampahory sy ny manahitainasika. Araka zany dia manatona azy, manatona azy, matokia azy, miankina aminy, tahaka ny nataony reto maro be talohasika reto, manaraha azy. Heno izy, sy mba nisy lalana firy, sy mba misy fomba firy, fa dia ny fihenonan'i Jesosy hatramin'ny ela ka mandrakakehitriny, dia zany fihenonan'Andriamanitra izany, zany fihenonan'ny tenin'Andriamanitra izany, zany no manasitrana, izany no manafaka tokoa. Kanefa sy ary voalaza daholo ny zavatra rehetra, mbola misy zay sy voalaza. Eto zany dia rehefa ity lehilahy zay atao hoe mpanompon'ny tompo ity, Jesosy zany, dia izy ity dia nahagaga fa sy mba reny feony teny an-dalambe ny voalaza eto, sady sy mba notapahany ny volotara torotoro, sy mba novonoany ny lahinjiro manetona. Sy hafa izany fa ny pasiona zany, ny karema sahady zany, ny fiomanana mipasaka sahady zany. Kristy Jesosy lay mizaly no ambara am'izany. Rehefa nisamborona Jesosy, rehefa nifatorany miaramila romanina izy, sy mba nihiakiaka izy, tahaka ny ataon'izay pikomy. Ny pikomy dia mety nihiakiaka, mety nanao kabary be, mety tsy azo nampanginina mandra-pahafatiny raha ohatra ka nidarofana izy. Jesosy sahady, ilay mizaly noho ny fanavotana ansika no resika am'izao fotoany epifania zao. Manahoana moa zany? Manahoana zany fa dia zao sy mba reny feo ny teny an-dalambe. Na dia tokony ho re feo ihany aza izy, satria zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra tompony fahefana rehetra izy, any an-danitra sy ety an-tany. Sy mba norenesina feo izy, sy mba nandrenesana feo izy. Nanaiky izy, nitondra ny etako izy, nitondra ny etanao izy, nitondra ny etasika tsirairay. Sy vitan'izany, fa rehefa nampidirina tamin'ny selula izy, raha nisy zany tamin'ny fotoanandro ary inoana fa nisy zany dia zao. Nokapohina tamin'ny volotara torotoro. Isika dia mahalala ny atao hoe volotara, bambo zany, hoy ny fiteny azy ety. Ny bambo dia nitorotoroina, notorotoroina ny vakivakisina be zany, mba hikapohana olona tamin'izany fotoana zany. Hikapohana izay voaheloka ho faty, na izay voaheloka mafy. Anisan'ny kapohana an' Jesosy zany. Ny fanao ny olona kapohana, rehefa fatany fa ho faty izy, voafeloka ho faty, mamaly izy aloha. Izay volotara ikapohana azy dia raisiny zany ka mamaly ireo mpikapoka izy. Jesosy sy mba namaly, sy mba namaly ny lehilahy, fa nanara-pota amin'ny fikapohana azy ireo mpikapoka azy rehetra. Ary sy vitan'izany fa raha selila kely zany dia tamin'ny fotoanandro dia sy mbola nisy ny atao hoe labozy zay sy manetroka, ka dia nanetroka ny afo, ny trano, efitrano fampizaliana efa tery raha teo, ka dia setroka be sy hita, sy azo iaina natao. Sy namono an'izany setroka zany Jesosy, tahaka ny fanaon'izay mikomy, sy ny vonoiny ny setroka manetona zay mampikohaka tsy azo iainana fampizaliana mafy, kanefa sy ny kapohiny koa ny volotara torotoro, sy ny hiakiaka izy
sy refeo teny an-dalambe akory izy nanaiky izy zany sahady no arenesatsika ny fijalian Jesosy am'izao andro epifania zao ka nefa izao izany fijalian Jesosy zany no manasitrana anao, izany manasitrana ahy, izany manasitrana asika, izany manasitrana ny mino, izany koa ny manasitrana ny tsy mino. Sitrany zany daholo ny olona rehetra. Kanefa dia eto dia ambara fa ity Jesosy zay mizaly ity, ny fiafarany de zao izy milay misangana velona ka tsy maty esoa. Natao maty izy, ny fahafatesany indrindra no tena fahazavana. Koa na dia atao hoe apaha mpisanganana amin'ny maty aza ny fanasitranana, zay moa ny fanasitranana rehetra. Ny fahasitranana rehefa sitrana sika tsirairay amin'ny aretina zay mahasitrana de zao apaha mpisanganana amin'ny maty zany. Ny fanasitranana am'izao fiainana mandalo zao de apahany amin'ny fisanganana amin'ny maty. Ny tena fanasitranana zany dia fisanganana amin'ny maty rehefa tonga ny fotoan'andro. Koa ireto olona zay nositrany Jesosy reto zany dia karazana efa nisangana amin'ny maty. Kanefa ny tena lohalaharana amin'ny fisanganana amin'ny maty dia Jesosy. Koa eto zany dia azo lazaina hoe filazantsara ny fahazavana tokoa zany. Jesosy zay sy tononona, Jesosy zay sy manonona tena, izy no efa nisangana ka tsy maty esony. Izy no ananany reto olona maro be reto zay manatrika azy ny fahasitranana dia ny fisanganana amin'ny maty sahady. Efa misangana amin'ny maty sahady sika tsirairay rehefa sitrana am'izay retina nampahory azy. Koa dia filazantsara ny fahazavana tokoa ny resika androany. Ilay simba nety namoaka feo teny an-dalambe, ilay simba nety namolaka ny volitara ny torotoroina noho ny fikapohanazy, ilay simba namaly, simba ny komy, Jesosy dia nanaiky ho faty izy. Izy no efa nisangana velona ka tsy maty esony. Izy no manangana ahy, izy no manangana anao, izy no manangana sika tsirairay avy ka manasitrana ny aretisika. Na inona aretisika dia misy fanantenana amitsika, manam-panantenana hositranina isika rehetra. Voninahitra le mon'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Zay hatraminy taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramizao ko ho mandrakizay. Amen.